Mijery ny lalàna raisam-pirenena momba sombelitsika dia fantatra fa ny olona tsirairay avy dia tokony handray anjara amin'ny fitantanan-draharaha, fampandehanana ny raharaham-bahoaka ary koa tena manana ny firehana izay mety aminy. Izany hoe tsy tokony ho terena mihitsy ny olona hoe tsy maintsy ho anatina antoko iray na amina firehana iray raha tena manaja ny zolombelona tokoa ianao, satria nahoana izany fisiny zany fahasamihafana zany no mampanakarena. Izany hoe tsy fitovizana hevitra no tena ilaina ao anatin'ny tany demokrasia, satria raha ohatra ianao ka manaja ny demokrasia tanteraka dia tokony ianao zany matanty izany fisiny ankolafikely na fisiny hevitra tsy mitovy izany ao anivon'ny fitantanan-draharaha. Ka izay no sina resaka kely hoe raha toka isika mpikambana anivon'ireny antoko politika ireny no beazina araka ny tokony ho izy na manomboka amin'ny fidiranao anatin'ny antoko, izany hoe tokony ho sekoly mihitsy io antoko izay misy anao io. Fantatra moa fa maro dia maro tokoa ireo antoko politika eto Madagasikara izay azo lazaina hoe misehatra amin'izany lafiny politika politisiana izany, fa azo lazaina ho vitsy dia vitsy tokoa ireo manao fanabeazan'olom-pirenena ary anisan'ny miavaka tokoa toy ny antoko izay anaovanay fampianarana sy fanofanana momba ny fanabeazan'olom-pirenena vanintony ny freedom zany, satria fantatsika fa mbola voavetivety ihany no nisy n'ity antoko ity, nefany dia tonga amin'ilay tanjona sahady izy hoe amolavola olom-pirenena vanina hitantana firenena malagasy. Ka izay zany dia mahatonga antsika hoe hiditra lalindalina kokoa hoe isika olom-pirenena izay any anatin'ny antoko politika rehetra any dia azadino fa marina hoe aka toerana amin'ny fitantanan-draharaha pirenena sy fitantanan-bahoaka ny tena tanjona, nefany ireo olona izay eritreretinareo hitantana, eritreretintsika hitantana zany firenena zany dia tokony manana an'izay hoe toetra mampiavaka azay dia hoe olona voavolavola, olona voataiza, olona manana an'izay hoe fitiavan-tanindrazana. Ka io fitiavan-tanindrazana io zany no anisan'ny tokony voizina voalohany indrindra ho antsika mpikambana anivon'ireny antoko politika maro samihafa ireny. Ka ho an'ny antoko freedom manokana dia misy an'ity fandarany ity moa zany sy ireo mpakafy ary ireo mpiaino amin'ny radio Free FM amin'ity hoe zava-dehibe loatra ny afantarantsika fa ny fitiavan-tanindrazana no mahatonga antsika hiditra ao anatin'ny antoko. Izany hoe tsy ho an'ny paositsika na sanatria ho an'ny tokantranontsika na ho an'ny fianakaviantsika fotsiny ihany, fa ho an'ny Madagasikara mihitsy. I Madagasikara no tanjona, ka tsy maintsy misy an'izay fitiavan-tanindrazana izay zany tsika rehetrarehetra miainga ao anatintsika izy io. Izany hoe raha toka ny razambentsika ny ady ny tolona ny zany fahafahany zany ny zany hoe fahaleovan-tena zay tena hoe matimatesany zany ary tena hoe tsy mora no nazahoana azy fa dia tena hoe faran'izay tena mafy indrindra miady amin'ny toantsika hoe manana an'izany fitaovana avoleta nefa ianao vahoaka tsy mandadiarina tsy manana na basy anankiray akory maty amin'ny toantsika hoe fitiavan-tanindrazana maty martyra ireo razambentsika ireo dia angambany tsy ataontsika tsy hodinantsika zany, tsy ataontsika ambanin-javatra zany, fa tena hoe andaosika rehetra mba hiverina hifantoka hoe ho an'ny malagasy, ho an'ny Madagasikara ny lofosantsika hidirantsika anatin'ireny antoko ireny. Ka noho izay zany dia avereno ao am-ponao, ao an-tsainao fa tanindrazanao i Madagasikara, tanindrazantsika i Madagasikara, atsika rehetra Madagasikara tsisy tompony fa tena hoe iombonana malagasy ary zany dia tena iainana izy teo ka raha toy ianao ka olom-pirenena miezaka ny hoe vanina
olo-pirenena vanina zay moa nitadiketra nyity fandaharantsika ity dia atombohy any amin'ny sehatra misy anao rehetra any na manomboka ao tokantrano zany izay fitiavan-tanindrazana zay araka le resantsika tamin'ny heriny teo na ny fitondrantenanao any fiarahamonina any na ny fandraisanao anjara amin'ny sehatra rehetra ohatra hoe fanadiovana ny tanàna ny fanampiana ny tsy manana ny mahantra ny participation amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany dia ilaina zany amin'ny fitiavan-tanindrazana zany hoe tsy tokony ho amidy ny tanindrazana tsy tokony amidy ny zo zay anananao satria zo fototra maola droit fondamentaux satria zay rehetrarehetra zay dia midika tsy fitiavana tanindrazana ka zay zo fototra zay nenatsika teto reny dia midika fitiavan-tanindrazana anisan'izany ny amin'ny resaka fifidianana zo fototra maola ny droit de vote tsy tokony sika hivarotra izany safiditsika izany mihitsy satria izany safidinao zany no mampiavaka anao amin'ny olona verzo na ireo voaheloka ny lalàna ka isorona aminy ny zo fototra maola azy ka noho izay zany raha toy ianao ka ola voavolavola ao anatin'ny antoko isika teo dia mahafantatra fa zava-dehibe loatra zany safidy zany manandanja ny safidy ary io safidinao io no azahoanao olo-pirenena hitantana marina ary tsy amidinao mihitsy io safidinao io fa tena ajainao mandinika lalina ianao ary amin'ny sehatra rehetra zay fifidianan'izay na zany na any amin'ireny androm-panjakany reny zay hita hoe mampalahelo dia mampalahelo tokoa araka ny zava-misy zany safidy zany dia lasa ohatry ny hoe tsy dia tena apetraka amin'ny plasiny intsony nefany dia iankinany am-pirenena misy androm-panjakana moa dia voalaza matetika amin'izany ataontsika hoe fivarotana ny safidy zany nefany dia fantatsika fa zava-dehibe loatra ny manio ny safidinao araka ny feony fieritreretanao rehefa avy nandinika lalina ianao amin'ny safidy zay mety aminao tsy sanatria hoe ny tenanao iao na ataontsika hoe ny vady aman-janakao ihany no tsitovinao fa tiako tokony hitsinjo lavitra tsika manana vision hoe raha ohatran'izao ny toerana misy an'ity fireneko ity fantatra fa tena hoe anatiny zany hoe fijaliana fahoriana fantrana ary te hivoaka amin'izany daholo ny rehetrarehetra na ny olo-pirenena tsotra zay zay tena hoe maro anisa na ny mpandrarà na ny mpitondra fanjakana na mpanao politika dia fantatra fa samy te hiala amin'izany fantrana zany avokoa ny rehetra ka noho izay zany dia miankina aminao miankina amintsika zay manao an'ireny lalàny reny mifidy an'ireny lalàny reny mifidy an'ireny olona hofidiana reny ny tokony hiova toe-tsaina voalohany indrindra satria raha toka fantatsika fa isafidinao io dia miafara amin'ny fitantanana ny firenena zany hoe raha sanatria diso safidy na sanatria mivarotra ny safidy dia tadidizo fa hoenjehan'ny sainao ihany ianao hoenjehan'ny tantara ianao ary anana ataontsika hoe laza ratsy ho an'ny firenena nefa tadidizo fa raha manao politika zany ianao dia tsy ho anao androany ny tena tadiavinao fa ho an'ny taranaka faramandimby mba ho laza tsara hoe tamin'ny fotoana ny tantanako ny sehatra ohatran'izao dia zao daholo ny zava-bitako zao ny zavatra nyentiko amin'ny fireneko zao ny fampandrosoana napetrako zay dia tanana tsara izay zany no tadiavina amintsika mpanao politika ka tokony aseho zay fitiavan-tanindrazana izay hoe tena ho an'ny Madagasikara tokoa ny fidianan'olona nanteto na nametrahan'olona nanteto raha ohatra ka voatendry ianao tamin'izany sehatra zay indrikitanao izany zany rehetrarehetra zany dia mba anovatsika ny toe-tsaina zay mampalahelo ankehitriny satria dia raha toka ny ezaka nametraka an'ireny androm-panjakana ny karakara n'ireny fifidianan'ireny dia natsapa hoe mbola maro ny zavatra tsy vita ohatra fotsiny hoe mivomehera maleo tena momba fifidianana dia mbola misy adidy lehibe apetraka amin'ireo namana zay miandraikitra an'izy ity zay manatraikefa tanteraka moa satria dia maro amin'izy ireo ny efa tao anivon'ny senita sy mpikarakara ny fifidianana
fa tena mbola misy zavatra lehibe tena tsy vita teto firenena dia ny kolikoly. Io kolikoly io no manimba tanteraka satria dia hitantsika zany tamin'ny fifidianana l'olona farany teo izay nampikaikaiky anay mpiara-zonobelona nampikaikaiky an'ireo mpanaramaso fifidianana sy ireo mpiantsehatra tamin'ny fifidianana rehetra. Ka isika zany dia mbola manana an'izay hoe ataontsika hoe toetsaina voavolena voamaly satria ndrazambentsika dia tsy mba nanao kolikoly zany ary rehefa tena jerena ifotony satria moa dia anisan'ny nametraka an'izany hoe paikady nasionaly momba ny ady amin'ny kolikoly isika mpiara-zonobelona teto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-monina isan-karazany dia fantatra fa tsy kolotsaina malagasy velively zany kolikoly zany fa zavatra nambolena taty aoriana satria dia ny malagasy dia nanana an'izany hoe fanajana razana, fanajana ray aman-dreny, fanajana ny zanahary ary tena nataotra zany zanahary zany izy izay ny tompony na dia mbola tsy tonga teto fivavahana kristianina dia efa nataotra ny zanahary izy misy an'izany fivavahana ataontsika hoe neti-paharazana zany izay tena hoe tsy mahasahy mihitsy hoe angalatra, tsy mahasahy mihitsy hoe isoloky na anao kolikoly sy maro samihafa. Ka izay kolotsaina izay nananantsika izay dia zary toantsika hoe natao tsinitsininy ary efa tena miditra ao anatin'ilay Madagasikara ianao dia tsy ny vahoaka mihitsy toko kilasy toko vavy no miaina anatin'izany kolikoly zany fa matetika izy ireny dia ny mpitantana ny mpitondra fanjakana ny olom-boafidy izany hoe olona vitsenisy izy io fa mibahana tanteraka izy satria ny sehatra rehetra izay iandreketany dia azo lazaina hoe rakotro izay kolikoly izay avokoa ka manimba mandoto an'ilay firenena izay tena hoe tsy maro anisa ho izay ateo manao izay kolikoly izay satria aiza moa ny anarany vahoaka madinika izay fantatsika ny iainany amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fisina amin'ny tsy fananana ka aiza ny atany volanao kolikoly fa tena nivolena ho izay ateo ohatra fotsiny any amin'ny tribonaly dia anisan'ny nampalahelo tamin'ny fotoan'androny ka hatramin'izao moa zany hoe misy olona efa manana ny rariny izao dia matahotra mihitsy vao miditra tribonaly hoe sao dia sanatria ohatran'izao dia izany indray ny fiterany sy maro samihafa ka izany rehetrarehetra zany dia ilana fanovana toe-tsainy satria dia fantatra ireo mpitsara ireo fa dia nitaky mihitsy izay fahaleovantena tanteraka ny fitsarana satria efa leo izy ilay tsindry-bokotra sy ilay telefona nisy fotoana moa ny ara-ny asa kaiky tamin'ireo mpitsara ary mbola miara-miasa kaiky fa dia tena te hivoatra te hiova tena hoe ampiseho izay fitiavan-tanindrazana izay hoe mampiseho ny marina sy ny famarinana sy ny hitsiny sy ny tariny nefany dia raha toka mbola misy ihany ireo ataontsika hoe tsy maty volana voakipy fa dia mbola hoe te hanjaka tokana te hibaiko an'ireo mpitsara tena hoe mba efa tena matsapa fa hoe tsy misy afa-tsy ny hoe ny feo ny feritretanao sy ny fahaizanao no tokony ampiarinao anivon'izany tribunal zany dia mbola misy ireo manao izany amin'ireo mpitantana ireo ka dia tena hoe ilana fanovana toe-tsaina avokoa izany rehetrarehetra zany ka raha ohatsika mpitantana moa zany mpitantan-draharaha izay mpanao politika satria misy plasy politika marobe moa zany amin'ireny nivon'ireny ministera ireny dia tokony isika ampiseho izay fitiavan-tanindrazana izay sanatria ny fahazahoana toerana satria dia efa ho andalana fametrahana toerana indray tsika izao dia fotoanany mihitsy angamba hoe izarana sahady an'izay hoe fitiavan-tanindrazana toko kilasy toko vavy natao voalohany aloha aza ny intérêt personnel anao hoe za tsy maintsy tokony havita trano faran'izay ka tomobile ohatra zao anokatra compte any ananana sy ny tany fa hoe ahoana mba hiparticiper koa ampiova ohatra fotsiny ministère zay tantaniko mba hieny zay kolikoly ohatra zay tena hoe mamboatra firenena izay ny asa zay ataoko dia mba hoe hiatefa amin'izay hoe fampandrosoana firenena izay satria tsy ho hisy mihitsy fampandrosoana Madagasikara na iova isan'andro eo io gouvernementa io ratsy ny toe-tsaina ratsy ny comportement isika mpitantana no miova